Raha isika manaraka reto kosa indray ireo tapatapam-baovao nisongadina tamin'ity androany ity. Azahoary. Tovolahy iray indray no matin'ny fitsaram-bahoaka ny talata lasa teo tany amin'ny commune ambanivohitra Ambatsosoratra sy Andrebakely, distrika Ambatondrazaka. Rehefa avy nanao ny asa ratsy ny tovolahy ity no nentin'ny fokon'olona namonjy zandary. Tena andala nefa dia nanapatra ny atezerana ny fokon'olona ka maty tradrany ilay tovolahy. Tratran'ny omeko tsy omeko zany izy ka dia farany tsy nomen'ny fokon'olona ny zandary fa dia nesoriny ny ainy. Ny talata lasa teo ihany dia bala misy 120 no tratrany zandary tany amin'ny fahatry midongy Atsiminy ny taridositra ity tovolahy iray nampaya. Vao nahatazana ireo mpitandro ny filaminana nanao ny asany avy hatrany moa izy ireo ka tratra tany amin'ny ireo baly ireo. Avy hatrany dia nitazonina tao amin'ny brigady midongy Atsimo ilay tovolahy sy ny entana ka miandry ny fitsarana azy. Dahalo telo kosa no nifanehitra tamin'ny zandary nandritra ny fisafonana nataon'izy ireo tany amin'ny fokontany Manirsoa, commune Mahavelona ny alarobia lasa teo. Tokony tamin'ny 5 sasamaraina nisy ny fampitifilana teo amin'ny Rotota. Vokany olona iray voatifitry ny dahalo ka naratra mafy teo amin'ny sorony ka avy hatrany dia nentina tany amin'ny hopitaly Ankazobe. Namaly tifitra avy hatrany kosa ny zandary ka dahalo iray no lavo. Tratran'ny velam-pandriky ny zandary kosa ireo dahalo 30 mpangalatrombo tany amin'ny distrika ny Ambomasoa ny talata tamin'ny 10 alina. Toerana maro no efa nahina nandalovan'izy ireo ka nanaovana fiambenana. Nandaitra ny tetika ka ny fanandrana ny Rotota, raikitra ny fampitifilana ka lavon'ny zandary ny 3 tamin'ireo dahalo. Niverina tamin'ny tompony kosa ny omby miisa 7 ary ny iray maty no vonoan'ny dahalo. Ny zandary tao amin'ny brigady ny Saka sy ny miaramila avy tao amin'ny Dasy sy Vohitra Rivo no niarany salaha tamin'izany hetsika izany. Tamin'ity herinandro ity dia tovolahy mpianatra amin'ny lycée Tata Max any Farafangana no voalaza fa nanakorotana tao am-pianarana vokatry ny fanazaziana nataon'ireo mpanabe azy. Nampanatsoina avy hatrany ny ray aman-dreniny kanefa ho lafa ny nentiny. Tsy nonina tamin'ny zava-bitany ity mpianatra fa mbola nampy orooro sy ny vazavaza tao am-pianarana. Nanapa-kevitra nitsandray azy intsony ilay toeram-pianarana saingy manaiky kosa ny mety ho valifaty ataony amin'ilay mpampianatra. Fa resaka tsy fandriam-pahalemana ihany, tovolahy 20 taona no nahatratrarana basy vita gasy teny amin'ny faritra Ankatso iny. Nandritra ny fanaraha-maso nataon'ny mpitandro filaminana ny alatsinainy lasa teo. Voalaza fa teo am-pifohana rongony no nahatratrarana azy ka rehefa nosavaina dia hita tany amin'ilay basy vita gasy. Tsara-dalàna nefa ny fitazomana ity fitaovana ity ka nandraisana fepetra avy hatrany ary nampidirina ponjavonjy maika mbola mitoy ny fanady adiana. Tovolahy mpiasa trano kosa voarorio nangalatra entana tao an-trano no nidoran'ny mpampiasa azy sady nafatony tany Antarandolo Fianaratsoa. Voalaza fa efa naterin'ireo very entana teo amin'ny komisaria ilay ahina ho mpangalatra. No nentin'izy ireo no tao an-trano indray ka izao nanaovany erisetra izao. Tafatsoaka ihany anefa ity farany ary nilazany ametraka fitoriana. Toerana maromaro kosa any Tomasina no voalaza fa nisehoana hatrano ny fanesy. Omaly tamin'ny 12 ratoandro tany hoany tany Salazamay no nanomboka ny afo. Trano telo avy hatrany no lasibatra tsy nisy azony raisina. Mbola teo ampanaovana ny asany ireo mpamonjy voiny no nisy trano hafa nirehatra tany Ankirihiry ary kila firehitra ihany koa entana vitsivitsy sisa tafela. Voalaza fa court-circuit no nahatonga ny hain-trano. Afon-dakozia kosa ny tao Salazamay. Isany nanamarika ny fiandohan'ny taona 17 sy 20 ireny loza ireny.